Ampifaliana indray no iara-bananao izay manaraka sy tapaka izao fandarana izao ary ny firariana dia mba anaraka izao hatramin'ny farany ianao. Mialohan'ny tena hanomboantsika dia manasa anao hanorika alohanao fa hivavaka izy. Rainay izay any an-danitro ianao lay ray na ny lanitra sy ny tany. Tombotombo mpanjangany mpanjaka mahefany zavatra rehetra. Atolotray ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafenana fisainana ka mahatonga notena ohatranga tanina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao Jesosy a noho ny famindrampy sy ny fitiavanao mbola afaka manao zao fandarana zao fahazavan-tsaina avy amin'ny fiainanao masina no hazava ny fisainana ahafahana mahatakatra ny tianao ambara ary ao koa lasa fiainana ny teninao ka ahatonga ny tsirairay avy hanana fiainam-baovao miaraka aminao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no mivavaka. Amen. Hatreto zany dia miresaka mandrakariva isika ny amin'ireo hery mifeny saina ary mila fantatra ny momba an'izay dia ahoana ny fomba ahafahana miala amin'izay dia izay hoe mila hery hafa ka io hery hafa io nefany a dia fanekena fotsiny a hiasa sy hitarika ary tsy iza io hery io fa Jesosy Kristy amam-panota zany tsy manana hery afaka andresen'ny fitaka ataon'ny devoly afaka andresen'ny satana isika fa mila ny herin'ny Kristy ary io herin'ny Kristy io a dia anafaka anao tanteraka. Izao mantsy ny fanambaranao amin'ny Jaona 9:30 Jaona 9:30 ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Eto zany ilay mpanjakan'izao fameziana zao mandainga mamitaka ary io moa zany ny didy folo mihitsy ny ravany voalohany indrindra satria ao anaty devoly dia aza mandainga kanefa mpandainga ihany ny olona rehetra. Zao nge mandainga ohatran'ny normalina be zao ohatran'ny mandeha ho azy zany mandainga zany ny olona zao tsy mahatsapa hoe mandainga zany ny olona dia ohatra mandeha ho azy ary zay mahatonga ny hoe ilay fahazavany saina izay azo avy amin'ny fanazy eo omeny Jesosy Kristy a dia ampahafantatra ny olona ho marina ary zao fantany ny fahamarinana dia tonga tsy ho andevo intsony zany hoe andevozina anie zany ny olona amin'izao fotoana zao hoe jereo tsara anie io asa mafy atao io ny olona tsy mahatsapa hoe andevo fa dia miasa fa efa misy fanandevozana fa tsy fantatrony dia io zany fanandevozana moderna dia efa tsy mahafantatra dia asy te azahoana vola satria fitadiavam-bola no tediavina dia na dia zavatra efa mihoatra ny tokony ho izy ary na dia efa tsy manaraka amin'ny fiainana maha-olombelona ntsony ary dia tena ekeno ary zay le fanandevozana ataon'ny mpanjakan'izao famazinan'izao ka io zany a tsy avelan'ny devolo afaka ny olona zay mahatonga fandrebirebena famitahana le filanam-boly filana tsy izy ao anaty dia lasa io ny tediavina dia tsy fantatra ntsony dia zay mahatonga ny hoe lasa mivokany zany zao dia ny faratsipitoana-tena ny faharavan'ny tokantrano ny tsy fankatoavany zanaka ny fampiten'ny fiarahamonina mihitsy io krizy sosiala io zany rehetrarehetra zany ny vokatra zany fomba fisainana nampiteriny devoly zany a mba tonga ny olona tsy ho tafavoaka dia zay mahatonga hoe tsy ataony afaka miaina le maha-kristianina ny olona fa ataony lasa zavatra ivelambelany fotsiny. Misy an'ity fanambarana ity zany a dia zao no lazan'le fanambarana ny kristiana sasany zany dia mety azo tsirony amin'ny fihirana amin'ny vavaka ao amin'ny fanahy amin'ny fivelomana ao anatin'ny fankatoavana arak'izay fantany amin'ny fahazahoana fahitana sy fanambarana koa azy kanefa ny fizotro ny fiainany a dia mitoetra tsy eo indrindra zany eo indrindra ny tena manahirana amin'ilay tavela eo amin'ny fombafomba mpivavahana fotsiny zany hoe faly tsara zany iry zany ianao zany vao miteny an'izay mantsy dia tadidio fa nresantsika tamin'ny fandarana teo aloha le fahafinaretana azy avy amin'ny mozika raha vao tsy mitandrina dia tsy le tena ara-panahy izy io fa le fahafinaretana ara-no fotsiny dia raha vao tsy azo zany zay a dia mijanona eo amin'ny mbola toerana tsy izy ihany le kristianina amin'ny vavaka ao amin'ny fanahy dia le resana teo koa le vavaka tsy le fombafomba mpivavahana fa mivavaka ny resantsika teto hoe firaisana amin'ny Kristy mihitsy ilay izy ary tadidio fa ny atao hoe firaisana amin'ny Kristy dia avy nresaka tamin'ny Kristy ianao ka avy nresaka tamin'ny Kristy ianao dia ny teny hoe andana mijangajanga andana mangalatra
ary zay indrindra hoe misy zahatra tsy azo fa mifangaro ary zay le mbola fanajambana angejano saina nataon'ny mpanjakan'izao famazinan'izao mba tsy tena ho azo lay zavatra atao ary zay moa le famitana hoe tsy azo an-tsaina tsy mazavatsara ao an-tsaina fa tonga de manapa-kevitra de aveo am'izay hoe ay tsy izy le izy de tsy izy tampoka ianao rehefa nanapa-kevitra ka tsy izy tampoka ahoana efa nisy zavatra vitanao tao de iny am'izay le miteraka olana am'zay satria lasa olana ara-petsepony de iny mikika ny anaty aona de zay hoe afaka manafaka tanteraka Kristy de io zany de zao araky nytoy le teny nahoana arany tsisy fiovana de zao nytoy le teny hoe satria izy ireo tsy mba nanomboka nanaraka mihitsy ny dingana fototra izay ampiasain'Andriamanitra anovantsika de ny fianarana izany iresaka ny fianarana io tsika fa tsy mitovy amin'ny fianarana ataontsika any am-pianarana akory io fianarana io nge fa azahoana fahalalana fa tsy azahoana fahendreny satria ny olona zany zao mahazo diplôma ambony fa nitoetra tsy mifanaraka am'izay nandany antaonany maro fa nivokatra aloha de fandavana ny soratra masina fandavana ny baiboly rehefa nahazo diplôma ary izy moa ny tena manohitra ny baiboly de reo manana diplôma manana fahalalana satria ny fahalalana izay tsy misy asan'ny fanamasina de tsy misy heviny zay fa de fahalalana ara-tsaina fotsiny de ara-batana fotsiny de lasa manaiky ny famitahana an'izao tontolo izao de zao zany tsy hanafaka antsika ny fahatsaran'ny fihetsem-po tsy hanafaka antsika ny fanandramana mampiakatra aingam-panamandalo tsy hanafaka antsika ny fisandratana avo ao am'jesosy raha tsy eo ny fahalalana ny fahamarina de tsy ho afaka am'izany isika zay le hoe tsy hoe ny fihetsem-po fotsiny tsy hoe manana fahafampo afa-po ara-tsaina fotsiny tahaka an'izao nge afa-po fotsiny ny olona amin'ny zavatra ara-tsaina zavatra mahafinaritra fa tsy misy vokany eo amin'ny tsisy akony eo amin'ny tenany le izy de raha voe le dikany hoe tsisy akony eo amin'ny tena eo amin'ny saina zany de tsy miova ny toetrany de zay hoe olana foana zany le izy satria tsisy fiovana ny zavatra ira zay atao kanefa raha vao ohatra azo tsara ao an-tsaina mazavatsara ao an-tsaina zavatra anankiray de misy fanapahan-kevitra raisiny anova ny fiainana ary io fanovanany fiainana zavatra ilaina hoe nianga teto ianao de tokony hoeto fa tsy misy an'izany hoe nahazo fahalalana ianao de mbola tsy miova satria zay le hoe ara-tsaina fotsiny manaiky ary io mantsy zany zao le fitaka ataon'ny mpanjakan'izao amezinan'izao de le hoe afa-po satria nafinaritra andonga indray ohatra inona moa zany zao tsy zavatra azo avy amin'ny fifoana sikara nga moa misy tsirony iny fa lay efe le fiatraikan'izay fotsiny le tediaviny zay tsisy dikany amin'ny tsy misy zavatra hoentiny ny sigara na de kely akory ary eo amin'ny vatana zava-pisotro misy alkôla tsy misy na de kely akory ary eo amin'ny vatana fa de zay fotsiny hoe misy fiatraikany zany hoe fafinaretana fotsiny zay ampandry ny saina fotsiny de ekena le izy de zay zany le fanandevony satria lasa miankandoha am'ireny de lasa olana de re mantsy lasa olana eo amin'ny fiarahamonina indrindra eo amin'ny tokantrano ke lasa miteraka olana de lasa mizaka miaraka aminao ny de olana ao am'le tokantrano ho an'ny tsy mpisotro na tsy mpifoka zany de lasa olana no zakaina mizaka tsy fidiny zany satria nanaiky koa moa hiara ianao anatin'izany ary zay ny hoe raha vao tsy tonga saina mihitsy zany raha vao tsy mahazo le fahazavantsaina omeny fanamady de tsy afaka hiala am'izany de io foana ny ainana de io olana io foana de zova noho izany io asan'ny fanamasina io de atonga n'lay teny eo amin'ny lohabolina toko faharoa de manao hoe de hiaro anao ny fisainana mazava ary ambina anao ny fahalalana izany hoe lay fanahy zany rehefa miasa araky ambarany lohabolina toko faharoa raiky ambe folo io hiaro anao ny fisainana mazava io zany le fahazavantsaina omeny fanamasina izay ampanapa-kevitra io tadiny zany fa rehefa mazava tsara de andray fanapa-kevitra ary rehefa fanapa-kevitra araka nabaratety de hoe mila iainana le izy ka matoa zany tsy afaka mena de tsy mbola mazava tsara ary tsy mbola resy lahatra de ahoana moa ny iainana an'izany fa rehefa mazava tsara de zao hiambina anao le hoe miambina ny fahalalana iny fahalalana iny zany ho lasa fiainana le izy ary rehefa lasa fiaina iny de miova ary zay mampatonga ny hoe tsy misy ny fivana satria lay dingan'ny
fiasan'ny sainany tsy arahana fa lasa ara-pahalalana fotsiny io na manam-pahalalana tony inona andegna ndray ohatra anankiray mianatra momba ny resaka fitantanana na ny resaka fiarina nahazo diplôma fa izao misy olona tsy nanana diplôma fa mahay miary izy de zay eo zany le hoe ara-pahalalana sa ara-tsaina sa misy fanandramana ny ainana atao anaty misy fanapaha-kevitra raisana de ny tontolo moa zany mitarika atsika ho amina hianatra azo diplôma ambony be dehibe fa izao ahoana ny fomba hiainana an'izany noho izany karazana fanandramana manokana iray zay mahatonga ny saina ho afaka iroso amin'ny lalaka zorona iray amin'ny alalan'ny fifantohana tantera eo amin'ny zava-misy eto zany zavatra manjony olombelona de io le fifantohana tsy mifantoka amin'ny zavatra manao zavatra ray eto de misy zavatra manaitra ndray de miala eo de manomboka zavatra anankiray raha nanao an'izay anao de tadisa efa nisy fotoana lany teto efa nisy vola lany teo ka raha ialanao tsy vitanao de eto zany ianao misy fomba fitenitsika zany fomba fiteny efa mahazatra moa de afaka tenena hoe départ à zéro tsy départ à zéro fa départ négatif ka eo zany lay fitaka ataon'ny tontolo ataony tsy matotra de tsy miorina tsara de tairitairiny zavatra eo de miala ndray ohatra ndrindray ny mandeha ohatra ndrindray ny mety de tetezinao daholo zao rehetrarehetra zao fa tsisy tafavoaka de zay mampatonga ny hoe fiarahamonina zany tsotra be amin'ny fiarahamonina ny mampitrosa zay mahatonga andreo microfinance be dehibe reo mba hitrosany ave nefa tsy tafavoaka satria miainga izy io miainga amin'ny fisainany ao amin'le fisainana ka io zany misy fandemetsaina fa misy kosa mitarika ananana eritsaina hitozo mila mianga amin'ny tena izy zany noho izany mila mirositsika eo amin'ilay hoe ahoana arany atao de reto zany misy torohevitra vitsivitsy makasika an'ity hoe fomba fianatra ity de voalohany indrindra aloha mila fifantohan-tsaina nao zany mila mifantoka amin'ny zavatra anankiray satria ny antony de zao voageja ao anatina tontolo manadalo sika kanefa tokony ho lavitra an'izany no isy antsika vokatr' zany maro ny toe-javatra eo amin'ny fiainana no tsy azotsika an-tsaina ny dikany tsy haitsika akory manavaka ny feon'Andriamanitra amin'ny feon'olombelona ary zay indrindra satria mantsy raha voafantatra hoe ditsy ity de manapa-kevitra hiala teo ianao de ho tafavoaka de zay ny fitaka ataon'ity fiarahamonina ty atao adaladalainy rebirebeny ary zay fanebirebeny zay de atonga anao tsy hitanao tsony izay fanapa-kevitra ho raisana manaraka de mila mahazo an-tsaina mifototra amin'ny fahalalana ny fahamarinana izany no atao hoe mahazo an-tsaina zany hoe rehefa azonao tsara ny zavatra anankiray zao nge ho an'ny mianatra rehefa miteny ny mpampianatra hoe azo mazava dikan'izay zany ho ainao le zavatra fa tsy zany hoe nazava nefa zéro ny noty rehefa avy eo le hoe mahazo an-tsaina io zany tena hoe ny zavatra raisinao de averiko tre mandeha zany fompiatsan'ny atodo fa resantsika teto foana mandray afatra izay mandray fianarana ny zavatra raisinao any fa izao mila eritreretina saintsainy miamazava ho an-tsaina le izy io fanandramanao mbampahazava an-tsaina io mikasika ny fahazahoana zay tika ambara de hitondra atsika lavitra ho any amin'ny farom-pitomboana vaovao sy ho amin'ny fahafahana izay zany no tiany Jesosy ambara raha hoy izy hoe ho fantatrareo ny marina ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo zany hoe nendevolo fanandevozana natainy no ataony devolo fanandevozana no ataony devolo de gejainao le fisaina mba hatonga ny olona anao ny sitrapony fa rehefa mahazo an-tsaina mazava tsara ao an-tsaina de ndray fanapahan-kevitra de zao rehefa azo de mila verimberina am'izay ary ny famerimberenana zavatra ilaina ny famerimberenana zany de mampisokatra fantsona mitondra ho amin'ny lalan-kizorona mazava ho an-tsaina ny famerimberenana noho izany dia mampitsimboka ny von'ny fiovana eo amin'ny fiainana mila verimberina inona zany no verimberina eo aminao ny olana zavatra manahirana zany
naverimberina ary zay moa ny hoe finiainao manjerirena de mampamerimberina zavatra tsy tokony ho saintsaina akory ny gazety ohatra zay de zay mahatonga hoe ohatrany tena tsy tafavoaka mihitsy noho izany ny fisaintsaina lalina de tena ilaina mamaritra ny zavatra ianarantsika ny fahazahonan-tsaina fa ny fisaintsainana lalina kosa de mamaritra ny dikan'zay a zavatra ianarantsika io zany ny tsy aby amintsika le fisaintsaina manao ianao fisaintsaina lalina manokana fotoana eritrereto lalina teo misaintsaina lalina de misy zavatra voarainao de saintsaina reheritrereto lalina iny fa hanampy anao anafaka anao aza io olana io saintsaina lalina aza ny zavatra tsy mety hovoavanao fa saintsaina hoe afaka ho afaka ao anatin'io olana ianao de tsy iza fa Jesosy Kristy vonany anafaka anao saintsaina ny zavatra zay nataon'i Kristy fa vahaolana ny misy ny olana de natao hitarika anao am'le vahaolana ka rehefa mitady vahaolana anao de ahita fa raha mijanony am'le olana de tsy ahita vahaolana satria olana no saintsainao fa rehefa misaintsaina vahaolana ianao de ahita vahaolana tompony hanampy anao ary anafaka anao ao anatin'ny fiheveran-diso ka tonga anao atsapa fiadanana ary ahita fifaliana eo amin'ny fanatrehan'ny Kristy andeha eo faranantsika mivavaka ny fotoana misaotra anao Jesosy malala no nyteny zay nomenao anay ampianary tokoa zay Jesosy mba hisaintsaina analan'ireo zavatra mangeja ny fisainanay mehoery afanamiala am'zany koa ny fanjavan-tsaina avy aminao anie no anampy anay anananay heritsaina fanamiarika n'izao fahasarotam-piainana izao ka isy lalan-kivoana am'zany mba hahafahana midira sy mankalaza anao tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka amen